na ao anaty ady mafy, na ao anaty fizahana toetra, na ao an-tany hevitra, mety ao anatina fitahina ihany koa, mety ao anatina endrika farisena, mety koa ao anatina fandresena, fa idiny foana ny teninao mba hiorenana tsara miaraka aminao. Idiny foana ny teninao mba handrindra ny fiainana. Idiny foana ny teninao mba ho fanazavana ny lalaka lehanay. Jesosy io mila ny teninao fiangonana. Aoka hosoranao indray ny teninao androany ka mobe aty anaty. Aoka ho tahaka sabatra ny teninao androany ka ampisaraka anay amin'izay tsy avy aminao rehetra. Jesosy, ataovy mare fitiavana koa zay na dia mahitsy ary ny tena. Santa Jesosy. Alleluia. Amen. Afaka mahazo toerana antsika rehetra. Dera sy mitendry aty. Alleluia. Tsinonao amintsika ny fiadanan Jesosy a. Rehefa fotoana takan'izao dia andao tsy ataontsika tsy anjera na ho anay mpamontin'Andriamanitra izay miakatra aty, na ho antsika miaino tenin'Andriamanitra miaino toroteny takan'izao a. Le teny hoe fiadanan'ny tompo aminao, ny fahasoavan'ny tompo any tononona aminao, fa raha azonao ny lanjan'izany fiadanan Jesosy zany dia tsy kristianina mitanondrika ianao, tsy kristianina mihemotra ianao. Tovy amen. Raha tsapanao ny fahasoavana izay nomeny Jesosy ianao a, dia tsy kristianina reraka ianao, tsy kristianina mitotototo ianao, fa zany fahasoavan Jesosy zany dia maimaim-poana ho an'ny rehetra. Ary ho anao izay tonga eto a, ho anao koa zany fahasoavan Jesosy zany. Io zany isaky ny misy fanononana tena hoe fiadanana sy fahasoavana dia roa apike fahasoavan Jesosy koa aminao. Le endriky le mandray an'izy amin'ny tena misy tenin'Andriamanitra ampiorenana ny fiangonana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izy. Raha mahitsika ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity a, dia horaisiko vetivety fotsiny hoe raha ny masony nofontsika no mijery an'ireny zavatra ireny, ny zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina, fifamonoana, anatra, dia izao tsy maintsy ao anatin'ny fontsika, amin'ny manofo antsika, tsy maintsy reraka isika, tsy maintsy miteny zavatra negatifa isika, tsy maintsy mijery olona anankiray ianao na vondron'olona ho atao ho tompona andraikitra ny amin'ny zavatra mitranga. Tsy maintsy misy lotom-po any anatsika, tsy maintsy misy fankalana any anatsika, fa andeha ialana izay fijerin'ny nofo izay, fa andeha hijery amin'ny fijerin'Andriamanitra. Fa rehefa mijery amin'ny fijerin'Andriamanitra tsika dia mahita koa rehefa tena mahafantatra fa zao fahoriana, fa matoky ho Jesosy, fa izao efa noho izany izay ao amin'ny Jesosy rehetra zany dia tsy mahita faharesena na faharavana, fa mahita fandresena, satria andro hanavahany Jesosy ny kristianina izao andro ratsy izao. Amen. 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 Noho izany mila matakatsika zany fa ao anatin'izao andro farany izao dia misahotaka daholo ny zavatra rehetra, fa ao koa nefa Jesosy te hanavaka ny azy. Jereo enao akaikinao, enao io zany tiany avara zany. Alleluia. Fampaherezana ho antsika fotsiny satria mety hoe rerakantsika indraindray. Tsy fahatsoany zany, tsy fahotany zany. Mety mitanondroka sika ao anatrehan'ny zavatra rehetra mitranga, mety matahotra sika, misy ahia, sao dia zao, sao dia vaky ny trano, sao dia vaky ny orinasa, sao dia vaky ny fiasana, sao dia isy androba, sao dia zao, sao dia zao. Fa fampaherezana antsika dia ho jerentsika ny Hébreu 10 ny andiny 4:7. Mila fampahery tsika fiangonana, fa iza moa tokony fampahery?
zao tontolo zao ve nambrasanao ampahery anao ny piratam-po amin'ny tompo ny fampahery. Amen. Hebreo a toko 10 fa 4 dia vakitsika rehefa hita ty amin'ny tableau dia alongavany aty amin'ny tableau tsika miara-mijery dia miara-miaina ao anatin'ny afatra. Dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy a Hebreo a toko 10 dia raisitsika ny andininy 4. Hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy a fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Amen. Averika any a miara-mamaky mafy sika fa sady niara-niaritra taminy zay nifatotra ianareo no nifaly vakeo mafy raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Alleluia. Noho izany ny fampaherezana antsika dia zao, na dia eo aza ny endrika fandrobana maro isan-karazana, ny olona ao amin'ny Kristy dia mahafantatra fa tsy eto ny fitsarana. Izao tontolo izao dia efa voatokana hikorotana hiaratsy, ka na misy aza ny endrika fandrobana dia mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika, fa na dia norobaina aza ozy izy ny fanananareo dia nareo kosa dia afaka mifaly satria mahafantatra fa manana fananana tsara lavitra sady maharitra ihany. Ny fampaherezana ho antsika kristianina fiangonana zany ao anatin'izao andro misahotako zao dia ity: ataovy tsara zay hidiranao hitoeranao tsara ao amin'i Jesosy, fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia misokatra ny masom-pananao, fa ny tena fanananao dia tsy eto amin'ity tany ity, fa ny fanananao dia fananana efa voaomana tsara lavitra sady maharitra. Fampaherezana antsika ihany tandremo zany mametraka ny fonao amin'izay anananao, tandremo mametraka ny fonao amin'ny fanananao amin'izay nangoninao, tandremo mametraka ny fonao amin'izay noharinao, fa ny zavatra noharinao sy nangoninao sy zavatra heverinao fa fanananao dia ao anatin'indray mpimaso reny dia mety horingana sy ho midradradratra ny olona ary milaza fa firy taona ny nanangonana, ny aretana, ny afina nanangonana, fa ao anatin'ny fotoana vitsy monja dia ringana zany. Tapitaraka leny rehetra hoe ho aiza. Ry havana, ho antsika fiangonana manana fananana tsara lavitra izay misy ninona ozy izy? Ny arenao dia hoany koa ny fona. Ireo nakaikinao dia ampahery izy nao mba hifampaheritsika. Amboary ny fonao manamokandroany. Amen. Mila amboarina ny fontsika. Aza petraka amin'ny asanao io ny fonao. Tove amen na mafy. Aza petraka amin'ny arena zay nangoninao io ny fonao. Aza irerehana zay ao am-pelatananao. Aza ny mahatonga ny fisoratra masina tena mampahery mihitsy manao hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany zay misy inona ozy izy? Misy kalanao, misy mpangalatra manamon-trano, misy mpangalatra ingely arentsika. Misy tsy faly amin'ny arena nananao. Satana sy ny ratsy ane zao tontolo zao zay ratsy ane tsy faly amin'izay angoninao. Ary mety ho ringana zany. Raha olona ao anatin'izany arenao sy ny ao am-pelatananao, ny asanao, ny fonao. Dia misy tenin'Andriamanitra zay hoe taky ny adala ozy izy. Rehefa tonga tapoka ny arena, ka tonga tapoka koa ny faravan'izany.
lasa dalany ny kristiana malala alohan'ny idirantsika zavatra hafa amboary ny fona manokana. Ny tena harenantsika dia Jesosy. Amen. Jerena kakanao ny tena harenantsika ny Jesosy hoe. Raha mahita zany zao ianao ny zavatra rehetra mitsanga eto amin'ny firenentsika, eny amin'ny fiarahamonina, ny zavatra rehetra hita amin'ny masosika, dia tsy fananana an Jesosy ny tena miary ahy. Efa manana an Jesosy sika, dia Jesosy le andria ny fiadanana. Misy fiadanana ao anaty ao. Na tanam-polo azy, na tsy misy aza ny ao am-posy, na mandalo zavatsarotra azy, na mandalo fizahan-toetra mafy azy, na misy tsy fahampiana azy, rehefa Jesosy ny ao anatinao, manana fiadanana. Amen. 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 Isaia 7:30. Ifampaherentsika ao anatin'izao tapany voalohany izao. Isaia 7:30. Dia resika ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy lozanao izy ry lay mpandroba nefa tsy norobainy ianao, ary mamitaka nefa tsy nofitahany ianao. Rehefa mitsaratra ny mandrava ianao dia vao horavana kosa, ary rehefa mitsaratra ny mamitaka ianao dia hofitahana kosa. Dia toytsika ihany andiny faharoa, Jehova ô, mamindrafo aminay, ianao no antenainay, aoka ho sanjonay isa-maraina ianao, sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana. Hitanao anatin'izao andro misahotaka, andro endrika fahoriana izao, aoka ho Jehova, aoka ho Jesosy reny ihany no sandrotsika, no famonjena ho atsika. Mety mitaraina ny avy sy havanana, fa aoka Jesosy no sanjonao, no herinao, no fiankinanao. Amen. Jereo akaikinao. Mety isy arivo hoe akavianao. Etereno ray alina akavananao. Apike morava daholo zany. Ahoana ny fampaherezantsika androany? Ianao hijery maso fotsiny. Amen. Iaino zany tenin'Andriamanitra zany? Mahay manavaka ny azy Andriamanitra. Tia ny azy Andriamanitra. Isan-kanina zao tao anatin'izay 2 andro zay dia zao foana ny zavatra hita rehefa tonga le alina fampitehana faravara teto amin'ny firenentsika iny. Dia ny ampitsony iny rehefa tonga ny amin'ny alina dia samy matahotra daholo. Aiza indray no voaroba, aiza indray no misy an'izao, aiza indray no misy an'izao, aiza indray no misy fahamaizana. Fa ianao miorena amin'izay ambaran'Andriamanitra anao. Isy arivo, isy ray alina visy havananao izy ho rava, ho potika, fa ianao izay zanany hijery maso fotsiny. Amen. Aratoana ka tonga amina teboka anankiray hoe efa nisy voaroba, nisy very asa, nisy faravana, nisy karazan-javatra ohatran'izany, dia ianao atakatra manomboka androany, fa ianao dia manana fananana tsara, lavitra sady maro. Raha tsy ao amin'ny Jesosy sika tsy matakatra an'izany. Raha ao amin'ny Jesosy sika dia hamoy fo. Raha ao amin'ny Jesosy sika dia hisentro. Raha ao amin'ny Jesosy sika dia hitanondro. Fa ny ao raha tsy ao amin'ny Jesosy. Fa raha ao amin'ny Jesosy sika hitsaka mandrakana. Anana fanantenana foana. Amen. Izany ny havana tsy manana afa-tsy tenin'Andriamanitra sika hampahery atsika. Romana 9:5. Fotoana hifampaherezana zao. Romana 9:5. Any Jesosy ianao e. Andiny fa 7:20. Romana 9:5 andiny fa 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy
hoy ny apôstôly Paoly fa ataoko kosa izy fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina voninahitra izay aseho amintsika. 9:20 fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. 20 fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana ho inona tsara nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky ry havana. Hitanao fa efa voasoratra tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly dia efa milaza amin'ny voasoratra eto hoe izao andro ankehitriny izao. Dikany hoe izao andro ankehitriny izao dia mbola izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha misy fahoriana izany dia efa ny tenin'Andriamanitra efa melolo lalana, fa izao fahoriana hitantsika izao dia tsy azo hoarina, tsy azo. Teneno akaikinao hoe izao hitan'ny masonao izao dia tsy azo hoarina amin'izay noman'Andriamanitra. Dikan'izay zany raha vao mifantoka amin'ny fahoriana isika, mifantoka amin'ny zavatra mikorotana isika, mifantoka amin'ny zavatra mifamafa ety amin'izao tontolo izao tsika, dia tsy ahita mihitsy ny alehibehan'ny zavatra omanin'Andriamanitra ao antsika. Mety mandalo fahoriana androany, fa ndao ahatakatra manomboka androany ataovy amen. Misy zavatra lehibe omanina ao anaratra izay. Amen. Zao zavatra rehetrarehetra izao izy dia efa nampanekena azy daholo. Manaiky an'izy. Ilay zavatra rehetrarehetra hitantsika zava-poana daholo. Teneno akaikinao hoe zava-poana. Hiditra zavatra anankiray tsika androany dia hiresatsika ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Alleluia. Hitanao ety amin'izao tontolo izao dia fanjakan'izao tontolo izao. Fanjakan'ny tany. Isika kosa nefa rehefa mandray an' Jesosy, rehefa tena manaiky azy ho tompo sy mpamonjy manokana ny fiainantsika, dia rehefa miditra ohatran'izay ny fiainantsika dia miditra ao anatina tontolo ara-panahy. Ary izay fidirantsika ao anatina tontolo ara-panahy izay dia ambarana soratra masina hoe izay ateraky ny nofo izy dia nofo, fa izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ny olona miditra ao am' Jesosy zany dia miala ao anatin'ilay fanjakan'izao tontolo izao izy. Fa miditra ao anatina fanjakana vaovao izy, dia ny fanjakan'ny lanitra amin'izay no misy azy. Rehefa miresaka sika hoe fanjakana dia tsy maintsy misy mpitondra ao, dia misy olona hoentina ao. Ary ny tambaran'ireo dia tsy maintsy misy fitsipika ao anelanelan'izay. Rehefa ao anatin'ity fanjakan'izao tontolo izao ity tsika, dia mahita lalàna, dia mahita mpitondra, dia mahita miaramila, dia mahita vahoaka entina. Dia isika zany mahita fa mikorotana izao tontolo izao. Ny lalàna apetraka eto amin'izao tontolo izao zany dia tsy afaka andrindra anatsara ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao. Noho izany, izay no mahatonga an' Jesosy miteny hoe manatona makanesa aty amiko. Ny antony ao am' Jesosy dia misy fitsipika vaovao, misy fiainana vaovao. Amen. Dia apresiantsika anatona azy. Ny fitoriana filazantsara ataon'ny fiangonana ataontsika rehetrarehetra dia atao izay anatonana an' Jesosy. Fa ny fotoana manatona an' Jesosy ny olona anankiray dia miala ao anatin'ny fanjakana efa tsy hisy tsony io izy. Miditra ao amin'ny fanjakana vaovao. Amen. Amen. Aizany ilay manatona an' Jesosy, ilay mandray an' Jesosy, ilay manao confession hoe zaho manaiky anao tompo sy mpamonjy manokana ny fiainana, tsy eo ambava fotsiny iny, fa amin'ny tontolo ara-panahy dia bataina ianao dia hoentinao amina fanjakana vaovao. Alleluia. Ao anatina fanjakana vaovao misy atsika. Dia rehefa ao anatina fanjakana vaovao tsika dia misy fisainana vaovao, misy fanao vaovao, misy toetra vaovao, misy tanjona vaovao ambolen'Andriamanitra ao anatsika. Alleluia. Hitanao, na samy olona mitovy izao ihany azy, ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra hafa mihitsy ny fiatrehany ny fiainana.
Matitoko fa 11 nandiny fa 7 matitoko fa 11 eny andiny fa 7 anamafisana atsika fa isika dia eto amin'izao tontolo izao fa tsy amin'izao tontolo raha vao tsy miavaka eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zany na tonga raha vao tsy tonga fantakaranao ao anatsika na fahazavanao ao anatsika dia iaina tahaka an'izao tontolo izao. Matio toko fa 11 dia raha isika andiny fa 7 tsy manana tenin'Andriamanitra tsy manana fa tsy tenin'Andriamanitra mpaherezana anao andro hita very anao tsy dia vaketsika ary amin'ny anaran'i Jesosy omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia toy izy dia ho vahana any an-danitra. Tenin' Jesosy zany teny fanomezana fahefana zany hoe isika zany na te hifeny zavatra rehetra mety ho endrika korotana ety amin'izao tontolo izao dia mila ny fanalahidy io isika. Ary eto tena ambaratsara omeko anao izy ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Aizany le fanjakan'ny lanitra le lazaintsika teo hoe rehefa mandray an' Jesosy sika dia miova fanjakana. Fa rehefa miova fanjakana isika dia zay le endrika le asan'Andriamanitra miova fanjakana. Fa ny fiainana fidirana ao amin'ilay fiainana ao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra dia mila fanalahidy. Jereo ny akaikinao mila fanalahidy. No tenena tamin'i Petera eo. Ny antony nanomezana na Petera le fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra dia Petera nahatakatra fa iza ozy izy ataon'ny olona ho iza ho Jesosy. Ndana mba mandeha amin'ny fiarahamonina dia anontaniany ny olona. Rehefa miverina vanina ireo dia mba lazao ohatrany ahoana ny fahalalàn'ny olona ho Jesosy mantsy mpianatra. Dia miverina vanina ny mpianatra dia miteny ianao anankiray ampaminany, ianao Jaona mpanao batisa, ianao zao. Fa i Petera rery no natakatra. Zanak'Andriamanitra velona ianao. Dia ho Jesosy hoe tsy nofo aman-drano naneo anao an'izany. Noho izany satria ianao mahatakatra fa zanak'Andriamanitra velona ho Jesosy. Dikan'izany omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Dika zay zany ny fidirana ao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra, ny fiainana ao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra. Ravana mba hampilembalenda antsika aloha izany fanjakan'ny lanitra zany dia tsy misy fiketronana intsony. Tsy misy fanaintainana. Tsy misy ny fanenjika bus intsony. Tsy misy ny grevy any. Tsy misy inona koa? Tsy misy ny fanenjika mitrosa. Tsy misy milahatra vary any, tsy misy milahatra rano amin'ny bidon jaune any. Tsy misy an'izany intsony. Ny any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia fiadanana, fitsarana mandrakizay. Tsy misy fanaintainana, fifaliana, fiderana mandrakizay tsy manam-pitsaharana no any. Any tsy misy aretina intsony any. Tsy misy fiahiahinany amin'ny rapitsiny any. Tsy misy fahavalo intsony any. Iavana tsy misy fiahiahinany amin'izay fiainana ety ambony tany intsony any. Fiainana mandrakizay, milamina mandrakizay, fiadanana mandrakizay, miaraka le andriany fiadanana, le rainy mandrakizay. Amen. Ary fiainana ihany tsy azo oharina amin'ilay fiadanana izay iainantsika ety vetivety.
andao faranana mihitsy ny fiteny tahaka an'izao hoe raha zangaba mahazo trano miadana be raha zangaba mahazo fiara ohatr'izao miadana be raha ranona angamba ny vadiko miadana be raha zao angamba ny asako miadana be raha nasany andafy angamba za miadana be ry avana fiadanana mety ho tapitra zany fa ny fiadanana ambaran'Andriamanitra ao anatin'ilay fanjakana lanitra izay omanina ao antsika fiadanana mandrakizay. Amen. No zany tsy hatakatra zany tsika raha tsy miditra ao amin'i Jesosy dia miditra ao amin'ilay tontolo ilay fanjakana vaovao, ilay fanjakana lanitra. Petera no nomena azy. Jesosy mantsy Petera, nomeko anao ny fanalahidi ny fanjakan'ny lanitra. Dia na inona amin'izay moa izy inona? Vahana reo etỳ an-tany dia vahana ny an-tany. Hitanao raha tsy tafiditra ao anatin'ilay fanjakana lanitra tsy afaka mifehy zavatra rehetra mitsaingy etỳ an-tany. Ianao ve te feny fihetsem-ponao? Ilay mitaitaindava tension miakatra isaky ny ray minitra? Midira ao amin'ny fanjakana lanitra. Fa rehefa ao ianao izay vahana etỳ dia vahana ny an-tany. Rehefa miteny ianao hoe zahanao Jesosy za tsy marary zany, zahanao Jesosy za tsy rava ny fahavalo zany, za izay vahanao etỳ an-tany dia vahana ny an-danitra satria fisainantsika tsy fisainan'izao tontolo izao mihitsy fa fisainany ao anatin'ilay tontolo ny fanjakana lanitra. Alleloia. Minina zany zavatra mitsanga eo amin'ny fiainantsika. Toy izy ianao hoe tsy tiany mamaritra fa ny ao aminao Jesosy. Hitanao fa misy mentalité, misy kolotsaina, misy fanao, misy tanjona miova rehefa miova fanjakana. Raha tsy miditra ao amin'i Jesosy nefa isika, raha tsy matakatra momba an'i Jesosy isika, tsy tafiditra ao. Ary zany mavesatra be ty teny ity, manan-danja be ty teny, izay vahana reo etỳ an-tany. Dia ahoana ozy izy? Dia vahana ny an-danitra. Dia inona koa ny toe? Izay fehezina reo etỳ an-tany dia fehezina ny an-tany. Izany hoe rehefa ao amin'i Jesosy tsika ka tafiditra ao anatin'ilay fanjakana lanitra dia any aminao zany ny fahefana ampiasao zany. Amen. Ampiasao zany. Ry havana malala amin'ny tompo. Tsy tiany Jesosy tsika miaina tahaka an'izao tontolo izao. Amen. Amen. Izao tontolo izao misento mitomany fa ianao manana fanantenana foana. Satria ny fatakaranao ny fahoriana mitsangy eto tsy azo oharina amin'ny voninahitra mavesatra omanina ho aritra. Hitanao io fanjakan'Andriamanitra io toy izay mantsaina hoe mila fanalahidy izy. Ny tanjonsika zany ho antsika kristiana dia mihiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra, miandovana zany. Oke jeresika vetivety. Mahatonga mitory an'izany androany dia satria izay baiko an'i Jesosy. Matio 3:3. Matio 3:3. Amin'ny anaran'i Jesosy Matio 3:3. Raha tamin'izany andro zany dia niseho Jaona nampanao batisy nitory tany anefitra Jodia dia nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakana. Iza no nitory teto voalohany? Jaona nampanao batisy. I Jaona tamin'ny andron'ny Jaona mbola tsy tonga Jesosy fa Jesosy ny mbola taty aorianan'i Jaona. Fa Jaona dia efa nilaza fa mibeba fa efa akaiky ny fanjakana lanitra. Matio 3:4 eo akaiky eo ihany. Andiny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'izany andro zany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe
mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakana. Iza ndray no mitory teny eto? Jesosy ndray. Jaona no laza fa mibeba fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Eto ndray Jesosy ny teny mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Matio 10. Andiny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy ara mandeha ianareo dia mitory hoe efa mby akaiky ny fanjakany lanitra. Ho an'iza ndray ho afatra io? Ho an'ny mpianatra tateo reho atsika. Zany hoe na tamin'ny andron'ny Jaona na tamin'ny andron'i Jesosy na niafatra nomeny Jesosy ny mpianatra dia miorona eo amin'ny fanjakany lanitra foana. Izany zavatra tokony hotoriana ty anatin'ny fiangonana ny fampidirana ny vahoakan'Andriamanitra iaina ao anatin'izany tontolo ny fanjakany lanitra izany. Efa be akaiko izy ny fanjakany lanitra. Ny dikan'izay misy endrika anankiroa ilay fanjakany lanitra. Ilay anankiray rehefa ao amin'ny Jesosy sika dia miaina ny fomba na dia ty hatany azy. Fa ny anankiray le tena ho avy ilay fanjakany lanitra izay amarana ny tantaran'izao tontolo izao. Fa izy no anjaka amin'izay. Amen. Izy nefa nihiditra ao anatin'izany fanjakany lanitra izany. Raha zany teny zany ary ny teneniny mibeba ianareo ny olona izay vita fibeba. Mila mitovy ny fomba fijerintsika. Fa raha miara-mivavaka eto sika dia mila mitovy ny tanjonsika hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tsy zay ny tanjonsika eto dia mifona fa aloha ravana ny fiangonana. Satria hoy Jesosy mantsy Petera, omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Dikan'izay eo aminao izy no ahoroko ny fiangonako. Dikan'izay ny fiangonana zany dia tokony manana ny fanalahidy io andovan'ny olona ny fanjakany lanitra. Dia hitodika amintsika fiangonana androany fa raha vao tsy fanjakany lanitra le andova ny fanjakany lanitra no mahasotsika sy tanjosika dia anao tsika tsy mifampitantana. Ary ny fanalahidy idiranao iza miditra ao voalohany? Olona vita fibeba. Mialatsiny miteny amin'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy ny olona manao asan'Andriamanitra no andova fanjakana. Tsy ny olona mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra no andova fanjakana. Fa ny olona vita fibeba. Iny andika ilay vita fibeba? Fisarahana amin'izao tontolo izao. Jereo akaikinao. Mila vita fibeba. Amen. Amen. Riavana. Antontsika tsy famitaka. Ho any an-danitra daholo e. Ohatra ny pastera teo zao. Izaho siana iamindray andro. Tena sura ve anao fa iona amin'ny olona. Fa inona ny hatateraka an'izay? Vita inona tsara? Ao anatin'izao andro farany izao. Jesosy mahita ny atsika tsirairay avy. Mila vita fibebana. Faharoa Matio 10. Iza koa miditra ao. Ianao le teny hiditra ao? Tsisy amen. Tsy nitady amen akory aho. Fa le fanontaniako te hiditra ao ve ianao? Matio 10 le orantsika ny 10. Vakio mafy ary. Sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Tonga dia ny 10 eo ambony ao. Sambatra izay enjerina noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakana lanitra. Hitanao,
aza ny fanjakany lanitra, aza ny fanjakany lanitra. Fa mialohan'ny fahazahoana amin'ilay fanjakany lanitra na ilay fidirana amin'ilay fanjakany lanitra dia mitazan'Andriamanitra manahoana ny ara-panahin'ilay olona. Sambatra hozy izy Jesosy raha nitory-teny izy, dia hozy izy hoe sambatra ny malemy ny malahelo am-panahy. Izany malahelo am-panahy izany olona manana fosy fanatorotoro rehefa resaka ara-panahy izy. Ianao no anontaniako. Raha ohatra kai ka rava fiainana ny fahavalonao, manao ahoana ny toetinao? Averiko indray raha ohatra ka ampahitan'Andriamanitra anao mihitsy rava fiainana potika le olona fahavalonao, le mpankahalanao, le nanimbanao tany aloha, manao ahoana ny toetrinao? Tsisy miteny intsony itsika. Ahoana ny toe-potsika? Andao tsy tsara velatsika. Hitanao, dikany hoe malahelo am-panahy koa raha hitanao fa misy olona mihazakazaka mankany amin'ny fahaverezana ny fiainana, tena faly amin'ny fanaovan-dratsy, manahoana ny toe-panahinao eo anatrehany? Malahelo ve ianao? Hitanao fa le malahelo am-panahy tena le toe-posy toe-panahy mihitsy amin'ny resaka zava-panahy, amin'ny resaka famonjeny Jesosy. Ay ny olona ho tafiditra ao amin'ny fanjakany lanitra io dia le olona manana izay toe-posy toe-panahy torotoro, fanahy-torotoro. Ary ho Davida rehefa avy nanota izy dia verina tamin'Andriamanitra mibebaka izy. Dia hoy amin'izay ny Salamo 119 dia milaza fanahy torotoro, fotorotoro hozy izy ny fanatitra amin'izay. Ry havana malama ho an'ny malahelo am-panahy ny fanjakany lanitra, tsy ho an'ny malahelo ara-nofo. Dikany hoe malahelo ara-nofo, marary ve ianao? Dia mitomany foana, dia misety foana, dia tena mijaly be. Ianao nefa mpandraisina an'i Jesosy tsy mety mandray. Ianao nefa mpanovina ny sitrapon'Andriamanitra tsy mety. Miavonavona ianao. Mety misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao dia atoranao ny sitrapon'Andriamanitra. Le resaka ara-nofo foana izany ny zavatra ifikirantsika tadiavantsika vahaolana. Dia mieritreritsika fa raha mijaly ny nofontsika, mampalahelo be tsika dia hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Tsia, tontolo ara-panahy nidirana ny fanjakany lanitra. Areto tena ambarany ny amin'ny 5:10 vakitsika inge eo sisy. Miara-mamaky mafy tsika. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa aza ny fanjakany enjehana noho ny fahamarinana. Fahamarinana no antony anenjehan'ny olona anao. Tokony ho sambatra ianao. Raha nohony amin'ny Jesosy fikirinao, Jesosy torianao, Jesosy ivavahanao no anenjehan'ny olona anao, dia tokony ho sambatra ianao satria voatokana ho anao ny fanjakany lanitra. Amen. Fa raha enjehan'ny olona ianao noho ny amin'ny ratsy ataonao, noho ny amin'ny nofonao izay miziriziry tsy mety hiala amin'ny ratsy fanao, dia ianao mieritreritra fa raha mafy ny fanenjehana ao anatin'izany, andova fiainana mandrakizay. Jereo no akaikinao tsy izay enjehana rehetra ny miditra ny fanjakany lanitra, fa izay enjehana noho ny isan'ny fahamarinana miainao amin'ny Jesosy. Tsy hoe tsy manao diso tsony tsika, tsy hoe tsy lavo mihitsy isika, tsy izany le izy. Fa le Jesosy ao anatinao, fikirinao, ataonao fiainana isan'andro isan'andro. Tokony ho sambatra ianao satria minona zavatra mitrangy, misy fanjakany lanitra. Za zany dia hisintona antsika mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao andro sarotra izao. Andro sarotra izao. Mahaverevitra ny maro izao. Fa ianao tsy zany. Amen. 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 Za tena voakasika kely amin'ireny olona
amin'ny grevy, tanora amin'ny grevy, mandoavy, tena misy mitomany mihitsy aza. Dia miteraka mahazo sitraka, manampy daholy, mahazo bon point amin'ny fijeriny rehetrarehetra. Satria hoe tonga ny afatra. Marina izany. Tokony misy anjara ndraikitry ny mpitondra, misy fandraisana ndraikitra ao anatin'ireo. Tokony ho tonga ny fandinihan-tena na ny mpitondra na iza ao anatin'ireny zavatra mitrango ireny. Misy lesona tokony ho raisina. Fa ny fanontaniana mipetraka ho antsika kristiana, tena ny mpitondra ve no mahavita antsika? Tsia. Voafetra ny azo mpitondra tao. Jesosy no harena antsika. Ary ny harena le Jesosy sika tsy ho rava mandrakizay. Amen. Mampahirezo indray ny havizavananao. Rehefa manana an' Jesosy ianao, dia Jesosy le tsy ho rava mandrakizay. Amen. Tsy ho rava mandrakizay. Ratsy ane izao tontolo izao. Tena ratsy ane izao tontolo izao. Aza manantena fiainana any amin'izao tontolo izao. Ao amin'i Jesosy ihany antenaina. Ao amin'i Jesosy ametrahana no avinao. Na tsy hitanao tsony aza izay atao hoe tsy vita.